rehetra miverina ny fanatitra anareo fa tsy mety misoloky ampahabe maso ny fanatitra nataonao teo hoe ekivanao amin'ilay trano projet anao verset aiza ratsy hoe baiboly voafronina angamba ahoana ko ty tany 35 millions paster tsy takatry ny sebe taizana toriteny sandoka mahatonga anao atsapa ohatrany hoe tsy miaraka aminao Andriamanitra raha tsy mividy tôbila sy mahavita trano ianao mialohan'ny farany taona manaova fanatitra dia anakarena ianao lanky misoloky satria ny fotom-pampianarana zareo dia hoe manomeza vola fanatitra dia anakarena sy ambelona ianao lanky tsy misy an'izany fampanantenana izany eo anaty baiboly. Mila mahay ny ten'Andriamanitra isika kristiana malagasy mba tsy ho tratran'ireo karazana fisolokiana maro amin'ny anaran'Andriamanitra. Dao ary ho jerentsika manomboka any amin'ny bokin'ny Genesis any amin'ny fiandohana mihitsy toko voalohany sy toko faharoa. Hitantsika fa rehefa namorona sy nahary ny zavaboary sy ny voary rehetra Andriamanitra dia nomeny fahefana feno anjaka eo amin'ny tany sy ny voary rehetra ny zanak'olombelona ary mandrakity ny androany dia mbola manjaka amin'ny tany ny zanak'olombelona. Maimay-pony izay zavatra izay tsy nitakina inona na inona na nanisy fepetra Andriamanitra hoe tsy maintsy manao an'izao vao afaka miaina sy manjaka eo ambonin'ny tany. Araka ny Salamo 150 dia milaza hoe any voary rehetra hozy izy Andriamanitra raha mila zavatra tsy any aminao no ndeha angataka. Raha iresaka indray tsika ny teny hoe fanatitra. Ny fanatitra aloha voalohany indrindra dia tsy mbola vola zany na aiza ao anatin'ny baiboly. Raha resahana kely momba ny fisoronana sy ny fanatitra dia nanomboka izy io rehefa nivoaka ny tany Egypta ny zanak'Israely andeha hiditra tany Kanana. Nomen'Andriamanitra proposition izy ireo mba hanana relation individuelle, fifandraisana manokana tsirairay toy ny tamin'ny Abraham ao amin'ny Exodus 7:20 fa nandahy izy ireo hoe tsy hiresaka amin'ny Jehova, tsy hiona sy hifandray amin'ny Jehova izay fa aoko Mosesy no itenenan'i Jehova dia izy mampita aminay dia lasa Mosesy no mpanelanelana. Nandahy izy ireo dia teraka teo ny trano lay fiaonana taberna kely sy ireo karazana fisoronana ary nanomboka teo no nisy ny tempoly. Teo anatrehan'izay dia tsy maintsy misy olona miandraikitra ao anatin'ny tempoly, ireo ilay antsoina hoe mpisorona izay tsy mahazo anjara tany ao amin'ny tany Kanana. Averiko ny zanak'Israely hiditra tany Kanana ary hanjaka amin'ny tany Kanana ray manontolo, fa ireo mpisorona miandraikitra ny tempoly kosa tsy mahazo anjara tany satria tsy maintsy handraikitra ny tempoly mandritra ny andro rehetra iainany. Noho izany dia nomena azy ireo, nomeny Jehova dity izy ireo andray fanatitra, hinana ny fanatitra, andray ny ampahafolon-karena, hinana ny ampahafolon-karena. Mariako, averiko, mariako fa na fanatitra na ny ampahafolon-karena dia tsy vola na dia efa nisy aza ny vola tamin'izany fotoana izany. Marina fa amin'ny Doctorat toko 4:20 miteny ny ten'Andriamanitra hoe avadio vola lay fanatitra, vakio tsara ilay izy, raha lavitra ilay toerana anaterana an'ilay fanatitra misy anao dia iso lavitra loatra ianao sy ilay tempoly dia avadio vola aloha ilay izy satria ho sahirana hitondra azy any tempoly. Dia rehefa tonga any amin'ny tempoly dia any ny vidanana ilay fanatitra tokony ho aterinao ihany. Izany mahatonga ny Jesosy rehefa nahita an'ireo mpanakalo tao amin'ny tempoly satria hividanana fanatitra ihany ilay vola iny. Avy eo ka fanatitra dia tsy maintsy vokatry ny tany na biby fiompy foana. Ny ampahafolon-karena tsy maintsy vokatry ny tany na biby fiompy foana, fa tsy hoe atao fanatitra ny vola dia hividanantsika 4 diso lainga izany. Ary tsara ho fantatsika ihany koa fa tsy mpisorona ny pastera ato amin'ny testamenta vaovao tao aoriana nafatesan'ny Kristy sy fitsanganana tamany dia tsy mpisorona ny pastera fa Kristy ilay mpisorona be antsika ary ny pastera dia mpitarika leader. Kristy mpisorona be antsika, tsika rehetra ilay fanjaka-mpisorona. Ary mazava tsara ny voalaza amin'ny bokin'ny Hebreo 10 fa ilay fisoronana sy karazana fanompoam-pivavahana atao amin'ny testamenta taloha ray manontolo ireny dia alokilay ho avy dia tsy iza fa Kristy ilay fanatitra. Tsy vola omentsika ilay fanatitra fa Kristy nanolotra ny ainy mba hamonjena antsika. Ary eo amin'ny andininy Hebreo 10:15 dia miteny ny ten'Andriamanitra tsy misy sitrako i Jehova rehefa fanatitra latsatra
tao amin'ny testamenta taloha rehetra reny. Ka voalohany zany dia Andriamanitra dia tsy mpanao contrat, tsy mpanao afera Andriamanitra na mpanakalo hoe anaovy an'ity dia ataoko an'izao ianao, tsy fiasa, tsy toetran'ny Andriamanitsika mihitsy ny mitaky vola na mitaky zavatra aminao. Aleo hiteny mahitsy aminao androany matoa ianao afaka manome an'Andriamanitra dia izy izay nanome anao voalohany, nanome anao fahasalamana, nanome anao hery sy tanjaka, nanome anao saina, afaka hiasa, afaka hitady vola, matoa ianao afaka manome azy. Ka aza miteny amiko ary tsy fiasan'Andriamanitra mihitsy no hoe ameo aloha dia izay vao ho vita le trano, ameo vola aloha atao fanatitra dia izay ianao vao omeko hery anaovana trano. Matoa ianao nanambola efa nomeny hery, matoa ianao afaka manome dia izy ny nanome voaloha. Andriamanitra ilay mpanome voaloha fa tsy ianao. Donc todiantsika kely ihany ny tenin'Andriamanitra, Romana 5:15. Fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mbola tohizany eo amin'ny 15. Fa raha fony mbola fahavalo azy isika nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny hafatesany zanany, maika ny hamonjeny antsika amin'ny fahavelomana ankehitriny. Hitantsika eo zany fa tsy nitaky zavatra, tsy nanao contrat mihitsy Andriamanitra. Rehefa hanao zavatra lehibe indrindra dia mifamonjena amin'ny fanahintsika. Tsy resaka vola na 4 azo androany dia simba afaka ataona maromaro, na hanina azo androany izay hohanina fotsiny dia avoaka any amin'ny fivoahana, na ireo karazana harena izay azonao eto ambonin'ny tany izay tsisy hoentinao akory hiala eto rehefa maty ianao. Fa le fiainana mandrakizay ny zavatra lehibe indrindra tokony ifatoantsika. Izay ny zavatra lehibe indrindra eo amin'ny fiainana kristianina. Dia rehefa hanao an'izay Andriamanitra dia tsy nitaky fepetra amintsika. Jaona 2:9-12 ngamba fatantsika rehetra fa tian'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra manatitra fanatitra. Tsy hoe mba tsy ho very izay rehetra manatitra fanatitra, tsy mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Tsy condition any aminao le izy fa fianianana nataon'Andriamanitra samy rera, ny tanterahany samy rera ary raisinao maimaim-poana amin'ny finoana. Ary Romana 5:2-3 milaza hoe raha nomeny antsika ny zanalahy, nomeny antsika Kristy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehefa avy amin'Andriamanitra dia maimaim-poana, vao ny zavatra misy condition, misy fepetra, tsy ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay. Amin'izao mantsy lasa tena dokam-barotra be mihitsy ny fiangonana sy ny fivavahana, lasa manao publicité ohatran'ireny any amin'ny etam-barotra amidy eny an-tsena ireny ilay fiangonana amin'ny zavatra ao amin'ny fiangonana, mifanohatra tanteraka amin'ny zavatra tenenin'ny baiboly. Donc jerena Timoty 1:5. Rehefa jerentsika izay dia izao no lazainy hoe miala amin'ireo karazana olona izay manao ny toe-panaraka an'Andriamanitra ho fahazoan-javatra, manao ny fivavahana ho fahazahoana zavatra, manao ny fivavahana ho entina mba anakarena, mampanakarena hono ny fivavahan-tsareo. Izay makany hono dia mijoro fahafolom-belona daholo rehefa mivavaka any amin'zareo. Diso lainga mialao izy amin'izany olona izany ao anatin'ny baiboly. Toy izany eo amin'ny 1:5 fa misy tombony lehibe kokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra rehefa ao ambanin'ny fahonoana tena. 7 fa tsy nitondra na inona ny inona ho amin'izao tontolo izao isika, sa tsy hahatondra na inona rehefa hiala eto. Raha eto amin'ity tany ity ihany no hiandran-drantsika amin'ny Kristy, eny dia olona mahantra indrindra eto ambonin'ny tany isika. Reny karazana tsy mpitoriteny moa zany izy ireo fa mpitoriteny sandoka. Reny karazana mpitoriteny sandoka ireny dia antson'ny baiboly ao amin'ny Filipianina 4:17-20 hoe fahavalon'ny hazo fijalian'i Kristy. Izy ireny fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny. Ny verset rehetra ao anaty baiboly avadiny daholo atao mametraka vary eny ambony latabatra vao mahita izy hoe fahasoavana dia sakafo ny ao an-tsaina. Nefa tsy hitany hoe fahasoavana izay namonjen'i Kristy antsika momba ny famonjena ny resahana, fa ny azy vao hoe fahasoavana dia sakafo ny ao an-tsaina. Vao misy hoe fanatitra dia vola hiditra any am-paosiny no ao an-tsaina. Mifanohatra tanteraka amin'ny fiasa sy ny tenin'Andriamanitra. Mampanantena zavatra tsy nampananten'Andriamanitra akory. Milaza ho mahita sy maminany ny olona rehetra, milaza sy mahita momba ny fiainan'ny olona rehetra. Dia hoe misy an'izao olana izao ianao, misy an'izao olana izao. Fiza ny olombelona tsy manana olana?
Salamo fa 4:30 maro ny fahoriana mahazo ny olo-mariny, tsy hoe olo-mariny ianao a dia tsisy zavatra ratsy na mafy andalovanao, fa tsy maintsy misy io raha mbola eto ambonin'ny tanyntsika, ka tsy hoe maminany le mpaminany sandoka hoe misy an'izao ny fiainanao, misy olona tsy mety tafavoaka mihitsy amin'ny fiainany, miezaka foana ianao fa tsy any zavatra mpahazo ny olombelona zany ary pisy eto ambonin'ny tany, tsika ny olona rehetra misy an'izany daholo, ka tsy zavatra mahagaga zany fa ampilendalendaina ianao, ampilendalendaina amin'ny fananan-karena. Dia avy eo mbola misy an'ireo sasany koa ampiororony, ampitahoriny hoe misy ozina ny mahatonga ny fiainanao mahantra sy tsy tafavoaka mihitsy, misy fanaratsy a, misy olona be misakana ao amin'ny tontolo ara-panahy sy ny sisa, zavatra tsy hitanao, zavatra tsy ara-baiboly akory, tsy misy verset iray na ao anatin'ny baiboly milaza momba an'izany. Dia inona ny tohany zavatra ataon'izy ireo? Ny tohany dia tsy inona fa manaova ianao fanatitra, ianao no atao délivrance, rehefa atao délivrance ianao miolakolana mandoa dia mihetsiketsika eo dia mahagaga fa reny olona mihetsiketsika isaky ny délivrance reny ihany, rehefa tonga ny délivrance manaraka dia izy ihany mihetsika eo, satria ahoana? Satria tsy hisy hery akory ilay mpaminany milaza fa hanao délivrance anazy, satria raha tena misy fanaratsy ianao, raha tena misy ozina ka tapahana, satria Jesosy nandidy sy nanome fahefanantsika androaka démonie amin'ny anahy, tsy hoe ifampitolona, tsy hoe ifandrirarira amin'ny devoly amin'ny anaraka ianareo dia afaka herintaona vao afaka ilay devoly, fo zisy hoe androaka démonie amin'ny anaraka indray mandeha tena ray dia mivoaka, fa matoa ianao atao délivrance foana herintaona mbola tsisy vokany ihany dia tsisy hery akory ilay pastera lazaina fa manao délivrance. Mbola tsy azo avaiko kory ary andika an'ilay teny hoe délivrance izay adika vilana amin'izao fotoana izao. Dia avy eo misy consultation amin'izay, isaky ny tonga any ianao dia mila consultation. Dia inona ny verset hoentany zareo hoe rehefa hanatona mpaminany ianao dia mila manome fanatitra aloha voalohany indrindra. Ilay mpaminany nanantonana tamin'izany fotoana izany tsy nitaky fanatitra fa ilay olona tamin'ny fony feno fitiavana sy fankatoavana no nanome, fa tsy obligation ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary andao aloha jerentsika mihitsy ato amin'ny testamenta vaovao hoe manahoana ny resaka fanomezana sy vola ato amin'ny testamenta vaovao izay napetraky ny apôstôlin'ny testamenta vaovao ho antsika, satria tsika tsy mitovy amin'ilay fisoronana tany amin'ny testamenta taloha intsony hoe misy tempoly dia mandeha makany, dia misy pisorona tena miandraikitra any, tsisy tankanana ohatran'ny zanak'Israely koa tsika, fa ndao jerena ato amin'ny testamenta vaovao hoe ohatrany ahoana ny resaka vola. Raha ohatra zao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 no jerentsika dia i Paoly nampiantso an'ileo leader amin'ny fiangonana tany Efesosy, nampiantso ny leader amin'ny fiangonana, veriko leader amin'ny fiangonana nampiantsony tsy olon-tsotra, tsy vahoaka an'Andriamanitra tsotra, fa leader amin'ny fiangonana. Dia jereo niafatra ny resahan'ny Paoly, tsy mba naniry vola fotsy na volamena na lamban'olona, fa fantatrareo ihany fa reto tanak-reto no ny asa mba ahazoko sy niaraka tamiko izay nilainay. Efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony asa toy izany koa ianareo mba hiantra ny mahantra ka hatsiaro ny tenin' Jesosy Tompo, izay manao hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Leader ny tenenin'ny Paoly hoe za Paoly niasa zay vao nisy sakafo teo anatrehanareo, nareo koa tokony hanao an'izay, satria izany ohatra voalohany ho anareo mantsy ny leader amin'ny fiangonana. Verset manaraka Korotiana 2:7-8, Korotiana 2:7-8. Dia izao no lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe inona reo valim-pity azoko? Dia izao, raha mitoro filazantsara dia tsy asiako fandoavam-bola amin'ny filazantsara mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Tsy asiako fandoavam-bola amin'ny filazantsara mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Zany hoe rehefa jerenao verset ao ambonin'io dia milaza Paoly fa ny mpitoro filazantsara dia afaka mandray ny zavatsoa na vola izay omen'ireo olona makasitraka ny fitoriana ataony, fa tsy obligation le izy. Ary ny Paoly aza teto dia nyteneniny hoe gratuit ny filazantsara, tsy andoavana vola ny filazantsara. Raha vao manisy consultation na manisy hoe tsy maintsy fanatitra zay vao mihaino filazantsara dia manapatra ny fahefako amin'ilay filazantsara izay efa ivelan'ny tenin'Andriamanitra indray. Verset manaraka Tesaloniana 2:7-7 izay mivaky toy izao hoe fa ny tenanareo mahalala izay tokony ianaranareo anay, fa nitoetra tsara teo aminareo izahay, ary tsy nihinana foana izay haniny olona, fa niasa andro aman'alina tamin'ny fikelezanaina sy ny fisasarana mba tsy havakitratra na dia ray akory aminareo azy.
tsy nohony tsy anananay fahefana nefa fa mba hatolotra aminareo ho fianaranareo ny tenanay, mba ho exemple rahanareo zay hoe zahay leader azy Paoly apôstôly zay nanoratra ny testamenta vaovao ray manontolo zay itsoroan'ny fivavahana kristianina ray manontolo mandraky tia ny androany 2 fotoana lasa. Paoly nanoratra n'ireo testamenta vaovao ray manontolo ireo miasa mba nahazony hanina izy zay niaraka taminy dia izy tena niasa karaha i Paoly zay nandeha nitety an'izao tontolo zao, nitety ny faritra Eropa kontinantany Azia ray manontolo, niasa mafy mba nahazo ny sakafo. Izy isika kely zay pastera aty arina no izesta tsy maintsy hihinana volam-fiangonana, izy isika no izesta tsy maintsy hanao consultation vao handray anome filazantsara ny olona sy anampy ny olona ao amin'ny ten'Andriamanitra. So dia tsy pastera ary tsika, so dia tsy kristianina ary le fivavahana hoentsika, so dia zavatra hafa ary le zavatra ataontsika. Ka raha fitiniko zany dia afaka manome ny mpino ho an'ireo mpitory filazantsara na pastera rehefa natsapa fanandray fahasoavana dia afaka manome izy ireo. Ary isika pasteur, isika mpitarika ihany koa raha milaza fa tena matoky an'Andriamanitra sy matoky ny fanahy masina dia aleo ny fanahy masina ny asa hikasika amin'ny fony izy ireo anome izay vokatry ny fony antsika araka ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana 2:7-7 hoe aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay ininin'ny fony, tsy amin'ny alahelo na faneriterena, tsy hoe avereny ity fa tsy mety, tsy hoe ataovy ngezangezana matevitevina le izy mba équivalent tsara amin'ilay zavatra angatahanao, tsy amin'ny faneriterena fa mimpamme amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra. Afaka manome zany ny olona raha misy nampianarana ny teny ao ka fohy zavatsoa an'izay nampianatra ny teny. Raha ohatra zany le olona ny tahiny mahatsapa fanandray fahasoavana tamin'ny toriteny, tamin'ny filazantsara andraisiny taminao dia afaka manome izy ireo fa tsy obligation, tsy hoe consultation tsy maintsy omena, tsy hoe fanatitra tsy maintsy omena, tsy hoe ataovy ngezangeza, tsy teriterena hoe tsy maintsy ampahafolona na tsy maintsy ohatr'izao. Zay no testamenta vaovao. Be dia be mantsy ny mpisoloky amin'ny anaran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny ataon'izy ireo mampilendalenda anao. Misy olona be dia be any atao mijoro fahavolombelona, sasany aza bo karamaina mihitsy mba hijoro fahavolombelona dia milendalenda ianao hoe tena mahomby kosa izany fivavahana zany. Tsy ao anaty baiboly zany, tsy ao anaty baiboly zany, tsy mahita fijoroana fahavolombelona raha ohatra an'ireny alefalefa amin'ny télé sy radio amin'izao reny ianao ao anatin'ny baiboly ampilendalendaina amin'ireny ianao dia ohatra ny tianao an'ilay izy dia inona ny tohany manatra fanatitra mody takotakomana hoe mivavaka amin'izao mifady hanina, asio rano, asio voankazo, asasana ny tongotra, asasana daholo, misy an'izao hanina, misy an'izao fidiny, menaka avy any Israely, izao menaka rehetra izao ony Jordana tonga aty Madagasikara, tsy haiko hoe ahoana ny fomba nitondrana an'izany avy any a Jordana anakaty. Dia ampilendalendaina dia fenofenona activité be dia be isintomana an'ilay volany aminao dia ahemotrhemotra foana ilay izy fa maninona aiza ilay vokany toa ohatra mbola tsy hita hianatra amin'izao tsy ampy fahamasinana indray ianao tsy na tsy ampy foana, misy olana foana ianao tsy aiza indray ny voka manaraka ataontsika indray tsy ampy fankatoavana ianao, mila ataovy bebe kokoa ilay fankatoavana dia ahemotra ohatr'izay foana ilay izy dia ianao mandoko consultation foana isaky manatona an'izy ireo. Efa tsy filazantsara tsony izy ireny averiko, efa tsy filazantsara tsony izy ireny tsy avy amin'Andriamanitra tsony izy ireny ary tsy an'i Kristy izy ireny. Filazantsara araka ny Korintiana 1:1-7 dia Kristy maty nandony vidin'ny fahotantsika, tsy misy olombelona na iza afaka nandony vidin'ny fahotantsika teo anatrehan'Andriamanitra raha tsy Kristy. Nitsangana izy mba ho fanamarinana antsika, mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, mba hahatonga antsika ho olo-marina, naka ny vokatry ny fahotantsika izy, nijinja ny vokatry ny fahotantsika mba ho raisintsika amin'ny maimai-poana ilay fahamarinana avy aminy rehefa mino ny filazantsara sika. Zay lazain'ny Korintiana 2:5-7 hoe Andriamanitra tao amin'ny Kristy nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisony. Andriamanitra nampiavana antsika ataminy. Ary amin'ny Jona 1:7-2 dia mahafinaritra anaty ten'Andriamanitra ty. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika dia niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Zanak'Andriamanitra isika noho ny asa vitan'i Kristy. Raisintsika maimai-poana zany, izy ilay raintsika manana fifandraisana tsy mety tapahana, tsy azo elingelenina amin'ilay raintsika, tsy mandoa volontsika rehefa mifandray aminy, tsy mandoa
consultation antsika mba hahafahantsika miresaka aminy fa raintsika izy ilay ray malalatsika. Tiako ny fomba nilazan'ny bokin'ny Romanina izy io eo amin'ny Romanina toko 4:5 dia hoe izay natolotra no vonoina no ny fahadisoantsika ary nitsangana indray ho fanamarinana antsika. Dia toizany eo amin'ny toko 5:1 koa amin'izany satria efa no hamarinana tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra, manana fifandraisana tsy mety tapaka, manana fifandraisana fihavanana feno fiadanana amin'Andriamanitra.